tovovavy manotra fiarabana mba pirariantsony ndraiky atao anatin'ity fandahara zao avao toy. Fandahara faharoa no arahantsika amin'ity androandroany toy izay anasana manokana ny mpanakanto raiky anaky mitoliara izay anisany manana sanganasa fa nahavita sanganasa maromaro ka ndeha ho fantaritsika hoe iza i Selin. Salama aby rilonga Selin Manajaolo mipetraka Champ des Foires zaho mpanakanto efatrano telopolo tao. Ny nahatongahy nihira moa zany fitiava antsa ty voalohany. Manahaky zay tamin'ny mbony kely manao vakansy ambanivohitsy aminay agny de mihisa miaraka amin'ny nama kelikely regny amin'ny kabosy. Manomboky nisokatry ny saiko nahitaky raha ataondro zay tena raha hafa vaovao mihitsy. Tena vaovao tamiko zany izy mbo tsy fahitako. Nanomboky nihira zany zaho tamin'ny taona firy angamba izay. De teto le niketriketrehana le hira. De aveo noentiko tany amin'ny Tatananarivo. Nilitra studio tamin'ny studio Masa tao zay. Jusque be biby amin'ny nanao ny arrangeur tao. De longo avao ty longo moa zany titre ny hira voalohany le nataoko. De le izy koa zany tamin'ny fiainanay ny hafatsy ho an'ny longo iaby taminay tao hoe amin'ny longo avao ty longo zany mba hoe tokony hoe ny fakatia. Longo avao ty longo hafatsy zany le raha hafatsy. Rythme nataoko moa zany taloha sodafy, musique tropicale zany nanao solo nafangariko aby. De hitako amizay zany le izy fa be mpanao. Nivoiziko nzay le tsapiky somary traditionnel zay avy maly niavaoziko amle fomba firako anazy. Navaoziko tena nisarosarotsy avao aloha le izy satria zao efa zatra sodafy, efa zatra hira raha iny zany. Tena nilitsa lalina tanatin'ny le traditionnel nentim-paharazana avy aminay any mihitsy. Raha ty zany tsy vitana hoe rotorotona, tsy vitana hoe endrehina zany le famoronana hira. Hoe atao hira anankiray de jerena iny. Io jerena iny hoe tian'olo sa tsy tian'olo. Raha ohatra vao tsy tian'olo zany donc zany tsy misy hafatsy anatiny ao. Ovana le tena misy hafatsy le tokony hilitsy anatin'ny fony, hilitsy anatin'ny sainy. Fa raha ohatra hoe tonga de rotorotona izy, henony janjignin'olo androany avao hoe hamaray fa tsy mijanjy. Na janjignin'olo eo miaraka amin'ny hira maro iny, tavy next. Maro ny artiste nitenjitsika aloha izy vao lasa mpihira. Ny Sindraky zay vao lasa mpihira. Niara ny hira amin'olo i zay vao nandeha raiky zay vao lasa malaza. Zay zany artiste raha io. Manahaka ny eka tsy avoriko zao vatatenako an'izao fa nisy groupe raiky zay niarako tamin'ny namako reo zay. Niarako tamin'ny rahalaiko reo zay. Fa la mbo mpihira malagasy avao tsy haiko ngamba vasa vazaha vahiny. La mbo mpihira malagasy avao ka niaraky groupe raiky tsy maintsy misy gidragidra, tsy misy olana agnatiny ao. Mba ho mahatonga an'izareo misaraka amizay. Mihira vaovao moa zany efa agnatiny manao anazy zay zao efa iezana zany mba ho vita alohan'ity raha ty raha sitraky ny ao ambony ao. Ny clip mba hiboaka ny alohan'ny fety mba sindrasindrahan'olo fa le izy koa somary mafanafana zay koa. Tsy moramora zalay manao tiky kanto ty. Tsy moramora mandefa hafatsy ho amin'olo iabiaby. De raha ohatra ka raha mba ataovo amin'le tena mampangoraky ny fon'olo ny hafatsy agnatin'ny raha eo satria zay ny mahakanto ny kanto. Hafatsy raha io message ikanto ireo zany misy hafatsy agnatin'ny raha eo. Atao hafatsy soa, atao hafatsy fananara, atao hafatsy mahamanimany regny, fitiava regny, ohatsohatry.
Isaorana manokana fandaharana zao avao dia manantena ny fiarah-miasa fitohizan'ity fandaharana ity hatramin'ny farany. Zao avao. Laha zay ary ny mikasikasiky ny Selin dia ndaotsika hanaraky ny sombiny amin'ireo sanganasany anaky ny Toliara toy. Essa! Reha-reha! Sombena rahay! Waya! Ay mahero waya! Aminaya tuy! Mireha-reha ngilelay pa mahazo ambela! Mireha-reha ngilelay pa mahazo ambela! Natinahuda! Pamarake! Natinahuda! Pamarake reu! Mireha-reha ngilelay pa mahazo ambela! Mireha-reha ngilelay pa mahazo ambela! Uya unene! Reha-reha nzee! Ras, essa! Eu se mananga umbe, mas a pega. Se mananga umbe, mas a pega. Se bogose, angura pega. Se bogose, angura pega. Izay ihany koa no mamarana ny fandaratsika androany tompo lasy tompo vavy isaorako bevata nareo nanaraky antsakany sy andavany ny fandarana zao avao izay narosoko teto. Isaorako bevata koa ny pakasary ny teknisianina zay hitatsika eto amin'ny sary amin'izao fotoana izao ary dia ianareo an-tokantrano any izay nanaraky mivantana ny fandarana zao avao teto amin'ny televizionna Soatalily Toliara. Tsy diso anjara amin'izay nareo mpanaraka ny fandaharana ato anatin'ny toy tambadrotra serasera Facebook ao anatin'ny page ny zao avao dia isaorana eram-po eran-tsaina ianareo manome fotoana anareo zahay amin'ny herinandro manaraky ndraiky koa miharo eto ary mampanantena fa hisy fandaharana vaovao ndraiky koa korosona ianao amin'ny herinandro ho avy. Veloma.